Ny anarako dia raha manantanina Janirina Vola dia bebe personnel na société L'Oréal. Eo amin'ny fampiarana ny karama farany ambany amin'ny toeram-piasana tsirairay dia matetika tsy hampiaro ny mpampiasa ilay karama farany ambany fa arakarak'izay tiany hanaovana anazy izany ilay izy. Ohatra kaiky izany hoe ny société anankiray izao izany dia misy ny fampiakarana karama fa tsy nanarakarak'ilay pourcentage izay namen'ny fanjakana izy, fa rehefa hoe nampiakarina kely ohatra hoe arivo fotsiny ny amin'ilay hoe 131 izany ny ancien amin'ny OS1 dia nampiakarina fotsiny hoe 132 000. Dia izy izany nefa raha ny tenenina ry zareo hoe tokony hanaraka an'ilay pourcentage dia tsy nanaraka izy. Nanontaniana hoe tokony ahoana ny fomba calculenareo an'ilay karama dia tsy mety milaza an'izay zavatra izay izy. Fa aminay mpiasa izany dia mahatsiaro mihitsy izay hoe maty antoka mihitsy ny mpiasa malagasy amin'ny fisondrotan'ilay karama satria tsy manaraka ny lalàna napetraky ny fanjakana ny mpampiasa tsirairay avy. Dia izay izany hoe aiza ho aiza ny fanjakana manoloana an'izay satria raha ny andininy 55 izany milaza ny karama farany ambany io dia tsy voahaja eto Madagasikara, ary raha ao anaty code du travail amin'ny andininy 257 milaza fa ny izay rehetra tsy manaraka ny lalàna dia azo mandoa lamandy 10 000 ariary mihoatra amin'ny